Fa ao anatin'ny farany taona izay ihany moa ihany koa dia ao anatin'ny asa ara sosialy indray kosa nahazo fanampiana avy amin'ny mpikambana eo anivon'ny Kongresin'ny Tetezamita Haingo Andriamananjara, ireo mponina kosa avy ao amin'ny boriboritany fahaenina, mponina avy ao amin'ny fokontany miisa 1.30 ao avy ao amin'ny boriboritany fahaenina, ary ankizy miisa 10 ihany koa no nahazo fanampiana avy amin'ity mpikambana eo anivon'ny Kongresin'ny Tetezamita ity. Ireo mponina avy ao amin'ny fokontany miisa 1.30 ao amin'ny boriboritany fahaenina kosa nahazo ny anjara fanampiana amin'izao fetiny farany taona izao, ka ny mpikambana eo anivon'ny Kongresin'ny Tetezamita Haingo Andriamananjara sady mpikambana eo anivon'ny antoko MDM no nanolotra izany ho azy ireo. Ho an'ny ankizy majinika moa izay nisy hatramin'ny 500 mahery teo eo dia mbola ny kilalao no nahavariana azy ireo. Ary dia diso anjara ihany koa ireo zokiolona izay notolorana sakafo sy zavatra ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Fiarahamonina ifampitsinjovana izay moa no teny filamatry ny antoko MDM misy ny CT Haingo Andriamananjara, ka izay ihany koa no mbola masony amin'izao fotoana izao.